Filosy gouvernemanta tsy manao fanambaram-pananana manjavozavo ny valiteny CSI, Bianco, Samifine ary ny PAC. Fidèle Razara Pierre, tsy eo amin'ny détail rajoelina. Fianaky ny coronavirus, baraingo lalao iona ny Barea amin'ny Côte d'Ivoire. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahita lavitra MBS amin'ity matonaly ity. Robia faraka ambin'ny folo ny volana martsa taona 2022. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny sosialim-bahoaka mitaraina andro manalina ireo mpivarotra amoron-dalana eny Anosy noho ny tsindry izay mahazo azy ireo. Nisy ny fanadadiana izay nataony mpanao gazety ny MBS tamin'ny maraindray teo nomena Andriamana Misata sy Manora Andriamalala no mitatitra an'izay. Hatramin'izay nametrahana ny ben'ny tanàna vaovao izay dia tsy mandry andro tsy mandry alina ireto mpivarotra etsy Anosy ireto. Ireo mpianakaviana maro ny taraina noho ny tsy fisian'ny fidiram-bolan'izy ireo. Efa ela izay ny fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana hanome toerana azy ireo izay mba hivarotany sy hivelomany. Fampanantenana pôkaty aloha hatreto no misy fampandriana gisa ka ny toerana hamelomam-bady amanjanana votra ary ny tena misahirana hatrany. Izay ety Anosy tsy mahazo mivarotra mihitsy izay. Efa nandritra ny 3 volana zay tsy mahazo mivarotra mihitsy. Magataka solution any amin'ny ben'ny tanàna. Tsy mahazo mivarotra nareo fa zao ny rozy ny varotanareo. Polisy midy daholo mivadinay vao hitsakitsaka. Izany ny ataony zareo mbola tsy nahitako kibota. Dia hoe ie dia hitsaka tsara tonga mivadinay avany. Maratra tsy avela mivarotra tsony raha onany. Raha mbola mivarotra eo mandritra ny ambolana migaja. Izany tompoko ny etaetanay. Ka izay tompoko mangataka solution. Izay nandritra ny 3 volana niala teto amin'ny fivarotanay. Na ny zanakay na ny fatsaninay. Tsy afaka tsy mianatra tsony ny zanakay ny fatsaninay tsy voalohanay. Roasany tompotsany izahay fa miala eo miala amintsany. Izay amin'izao tompoko tsy afaka mivarotra efa 3 volana. Zanakay efa tsy mianatra mihitsy. Izahay hatreto tsy mahazo mivarotra. Miangatanay aminareo mpanao gazety mba hamoaka vaovao marina aminay. Fa izay tsy afaka mivarotra nefa ireo olona nasorina. Magataka solution tompoko izy androany dia mivaly rapitsy dia mahazo mivarotra. Mafaka mivarotra zareo mahazo lalana tany ben'ny tanàna hoe mahazo mivarotra ny amin'ny rivoankazo ry fa manino izay amin'ity ampitan'ny sena ity tsy avela mivarotra. Izay arirarirany makany izay tsy misy solution mihitsy azonay avany. Mandeha izay alatsinainy verena talata tonga ny talata verena ny alarobia tonga ny alarobia tsisy vahaolana fa hoe tsy azo hivarotana tsony fa midedava solution nareo nefa ina le solution menao anay tompoko ry ben'ny tanàna. Angafy izay mba mena toerana fa olona mampiana-janaka manofa trano na tsy manofa raha lavitra mandofo re sakafo ety an-daniny. La ny andro fotsiny izay dia miangavianay izany tompoko na dia hoe makasisy ny faran'izay manampona raha mba hivelomanay mandrapavitan'le toerana omeny anay. Fa miazakazaka izay hoe amonjy an'le toerana sao dia voazara le izy na ny entinay mody na ny hoaninay ty an-dalana raha tsy mba mangataka izay mba hivarotra kasisiny Anosy fa tena none parfa vitany toerana amindragny mba kasisiny fa raha fa vitany toerana amindragny magneky hifindra amin'izay tany amindragny. Ny fampanantenana anomezana azy ireo fiainana tsaratsara kokoa noho ny fidianan'ny ben'ny tanàna izay mitondra ankehitriny. Ny zava-misy anefa dia mifanenjika amin'ireo polisy kominaly no setrin'izany isan'andro vaky izao. Aloha ihany filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana na teo ary izy tsy nijaly mihitsy izay. Verena mihitsy ianao Ravalomanana verena dada ianao ihany tianay. Lafim-baovao hafa kosa nagnano fanambarana niaraka androany teo anoloany ny mpanao gazety ireo rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara toy ny Samifine, ny Bianco, ny CSI ary ny PAC. Ny fanambaram-pananana izay mampalaina ireo mpitondra ny tsy fankatoavan'ny olona ny didy tsy volana izay heverina fa hiadina amin'ny kolikoly. Izay no antony izao fihaonana tamin'ny mpanao gazety nataon'izy ireo androany izao. Ny andindin'izay eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Ny taona 2024 no tokony efa nanao fanambaram-pananana ny filoham-pirenena amin'ny tantana ankehitriny, saingy hatramin'izao tsy mbola nisy izany.
tsy izy irery fa maro amin'ireo mitana ndraikitra ambony eto amin'ny firenena no tsy navita izany fanambaram-pananana izany tahaka ireo mpikambana eo anivon'ny seni ny mpikambana eo anivon'ny governemanta tsy dia nazava loatra ny valiteny nataon'ireo rafitra misehatra eo amin'ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara momba izany. Afana miady amin'ny kolokolo dia tena mila zao structure manomboka amin'ny investigation sy ny enquête mandeha any amin'ny justice ary mandeha any amin'ny agence de recouvrement des avoirs illicites ny firenena rehetra karaha nanaiky an'izay tsika nanao engagement hoe anao an'izay dia firy-taona théorie tamin'ny 2004 tsika no ratifie ny convention des Nations Unies dia ho avy izy amin'ny volana juin hijery hoe tena nataonareo tokoa hoe ny zavatra nolazainareo fa ho ataonareo ka ny risque zany dia Madagasikara anisan'ireo firenena izay tsy manana agence de recouvrement des avoirs illicites ary ho afa-baraka zany tsika anatrehan'ny firenena mikambana na ny Union africaine. Nokian'ireo rafitra miady amin'ny kolokolo ireo ny tsy nankatoavan'ny loholona ilay didy tsy volana manome alalana ny fanangarana ilay rafitra antsoina hoe agence de recouvrement des avoirs illicites. Rafitra izay nambaran'izy ireo fa fototra iray fahadimy ahafahana mamongotra ny kolokolo eto Madagasikara. Ekena zany fa mbola mila fanatsarana ny resaka déclaration de patrimoine indrindra moa zany ny fametrahana ny fepetra zany raha ohatra ianao ka tsy manao dia ina no mety ho sazy na sanction ary misy eto an-daniny ny olona tena manana ambition be mihitsy hoe tokony ho publiena ho hitan'ny rehetra les déclarations de patrimoine reny afaka jerevanao hoe inona daholo ny déclaration de patrimoine nataon'ny filoham-pirenena zareo. Anisan'ilay ataontsika hoe didim-panjakana na décret mbola andrasanay justement zany misy décret en Bianco ihany zany mbola nivoaka amin'ny alignement ny organisation interne ny Bianco amin'ilay lalàna vaovao 2016-020 lutte contre la corruption dia mbola ampiandrasana ny décret ny samifinitsika zao nanateny zay hoe ho ampidirina ny décret ny agence de recouvrement des avoirs illicites ary farany ilay décret mikasika ny gestion dynamique ny déclaration de patrimoine. Ny 5 Jolay 2024 raha tsy ahivona no nanapahan'ny filoham-pirenena ny didy tsy volana momba io lalàna io. Isan'ireo lalàna nandesina eo anivon'ny antenimera rotonta saingy notsipahan'ny mpikambana eo anivon'ny antenimera-ndoholona omaly. Ny momba ny fiainam-pirenena indray no andesina aminao tanatin'ity fanadihadiana manaraka ity nandritra ny fandaharana izay niarahana tamin'ny Fidèle Razarapiera tamina fahitalavitra raiky. Mahaliana ny mpanara-baovao ny antony na tonga ny Fidèle Razarapiera nivadika ka nanohana ny filoha Marc Ravalomanana. Antony miankina be indrindra amin'ny fiainam-pirenena izy io fa tsy miankina amin'ny tsangan'olona araka ny fanazavana. Hoarantsika ny andindiny izay. Mahaliana ny mpanara-baovao ny antony nahatonga ny Fidèle Razarapiera nivadika ka nanohana ny filoha Ravalomanana. Antony miankina be amin'ny fiainam-pirenena fa tsy tsangan'olona. Tanjona anankiray zany dia hoe iady amin'ny fahalalahana, anova izay misy le terme hitondra fanovana eto amin'ny firenena. Tiara misy zavatra ohatr'izany indray ve Gasikara? Hitondra fanovana tsika eto amin'ny firenena, anova iady amin'ny fahalalahana, fahalalahana amin'ny ankapobeny, fahalalahana amin'ny teny, fahalalahana fanaova gazety, rehefa mety fahalalahana. Nandeha io naomby tokoa ary zay ady rehetrarehetra zay ny rahantsika nafantatra ohatra ny hafarany tamin'ny 2024. Fa ity ny zavatra nitranga. Rehefa miady amin'ny fahalalahana dia izao nitady ity ny fahavalon'ny fahalalahana dia mety eo akaikinao, fa mety ho lavitra anao. Ary mety ho lavitra anao, fa mety eo akaikinao koa. Fa rehefa tena azo azy le fahefana teo am-pelatana Andriamatoa Marc Ravalomanana zay naongana tamin'izany fotoana zany. Tadidy tsara fa nanonga-panjakana zay. Tsindriko mihitsy zay teniko zay hoe nanonga-panjakana ny antony nilefa ny président Marc Ravalomanana niala tao amin'ny lapany amin'ny volohany. Tsy hoe iny izy mivoaka moramora dia fandray tanana dia hoe soava tsara io fanjakana ho entina loatra tamin'izy miresena tamin'ny fifidianana teo. Fa nitsoaka ny antony dia ity nanapoahana lance roquette teo ambonin'ny tafon'ny lapany avoloa io. Zany hoe maramila zany no nanao an'izay tamin'izay fotoana izay. Nilefa ny président Marc Ravalomanana tsoka. Marina fa nisy le fanarahana hoe teny amin'ny episcopat fa nanjavony iny tsy vita hatramin'ny farany dia
maramila zany no nanampy négociation ty tsy am'le intsy fa tsy namokatra daholo le izy de ny afara tam'izay teneniko zay hoe rehefa mipoka le rokety teny avloa avy eo amin'io a bypass io no nalefa le izy de nefa ny président Marc Ravalomanana tonga am'le fiteny tanora hoe nibanaka io avloa io de samy naka an'izay ny batainy tao ninino zany hoe zany raha olona mandimy fahefana ianao tsy tokony misy fanararaotana hoe misy pillage ao anatin'le lapa fa miditra normal ohatra hoe niala zao radio normal de miditra andro radio tsy zavatra mibatainao tao avloa le mibata tao ary nadoboka nefa hoe fitaovana anazy de nadoboka zao fitondrana zao ny mpiara-miasa ny mpanolotsaina manoka ny andriamatoa radio normal tany amponja mihitsy zay le tiako tenenina hoe raha tena ny fandimy fahefana de tsy zavatra nararotana tao fa naongana président nongana président Marc Ravalomanana tsy maninona zany hoe zay zany zavatra andrana fa zao rehefa nanala ianao de ny zavatra nampanantena ianao de hoe anao tsika fanovana hitondra tsika ny fahalalahana aloha resahako anao voalohany gasikara kianjanambojatovo andriamatoany radio jereo ny sary no nitokana an'io ho kianjan'ny demokrasia fa mandrapatapitra teteza mita ave kianjan'ny demokrasia ray zay zany hoe le fahalalahana zany raha ny marina rehefa nitokananao kianjan'ny demokrasia ambojatovo dinga zay afaka naneo hevitra teo daholo no la rehetra fa ny afarany na hidiny any radio tsy ho kianjan'ny demokrasia indray rehefa zay le fahalalahana efa tsy mitovy amin'ny hevitra zay a hoy zany le tsy manohana tsangan'olona fa tsangakevitra ny hevitra zany de hiady amin'ny tsy fahalalahana tsika dinga zay manome malalaka tsy nomena malalaka ao zay resaka fanovana nataony teo aloha ihany pira noho nataony teo aloha zany resaka bois de rose ny resaka croma tato amin'ny fitondrana andriamatoa za zao no namoaka ny profo ny croma 1 million d'euros tamin'ny fitondrana teteza mita manjavona ny volam-bahoaka ngana sanamaly an'izany ny fitondrana teteza mita nentina andriamatoa any radio de ahoana moa zany nitondranao iresanao amiko adresenao lahatra na gasikara hoe manao fanovantsika ny 1 million d'euros ny croma ary afitsaka reo tsy normal zany miresaka dikan'izay azo tapahanao dikan'izay de zao hoe izay le tsy fanarahako tsangan'olona zay no mahatonga n'le tsy fiarahako tsony tamin'ny andro radio leveo satria le zavatra nampanantenainao ana anarahako anao mihitsy no tsy nataonao tsony tsy nasianao fahalalahana teto ny fahanovana tsy hitako sary ary tsy hitako taratra ny mifanohatra am'izay ary nisy rehefa nytenenina tamin'ny marina inao indray ny enjehany de hozy za hoe président Marc Ravalomanana izay naonga atsika azy tsy napiditra anay tany anaty violon na indray andro na ray minitra fa le olona nakaroko teo amin'ny fitondrana jereo ny tantara fa napatory anaty teny amin'ny brigadeny tanaville ary tao anaty violon zay hoe tsy normal zany tsy mita an'izay fa le olona nakaroko tao amin'ny fitondrana za tsy nangalatra za tsy nahodikodibolam-panjakana za raha teo tsy nahazo andraikitra tamin'ny fanjakana hoe ministra na ohatran' zany no nametraka sazy zay tsy hitako ny latsahany hery tao anaty ranomaizina sazy miatra any amin'ny fahita lavitra no mijery hoe ilahy ondry delona kely a migatra hery tao anaty ranomaizina sazy miatra zany ve ny olona nakarinao teo fitondrana de heritreritra ve anao gasikara fa hoe lesy fa avindray ara-iasy tsika nahatsona mihitsy a rehefa ilatsaka indray andriamatoa any radio tadiava amin'ny président mitahi fa lasa korazana crisane Serge Ranève miatso téléphone ana hoe tadiava amin'ny président izy président any radio lainonareo menada za hoe oka aloha za dia mazava fa tsy hiaraka amin'andriamatoa any radio satria zao ny teniko raha misy n'olona tsy azo mena fanjakana iany radio anisany za tsy miteny izy voalohany fa anisany satria manino nazavaiko hoe tsy mazaka demokrasia zany olona zany ny olona tsy mazaka demokrasia gasikara tsy azonao mena fahefana ny antony manapatra fahefana izy reo vao menao fahefana zany tsy azonao mena fahefana ny olona omena fahefana ary zay de apitaiko amin'ny vahoaka zay manaraka atsika am'zareo zay ny olona azotsika omena fahefana mba tsy hanenenana de ny olona mazaka demokrasia mila fahazakany io atao hoe ady hevitra io
ny olona nge tsy maintsy itsikeranao amin'ny lafa mibedabe ohatra zany hoe misy miteny zao hoe ianao nyteny zao de mamaly fotsiny ianao io zao zany resy lahatra ny olona amin'ny fanazavanao na tsy resy lahatra misy anamarina fanazavanao fa ozy izy na ina teny amin'io de efa tsy menio fa misy afaka mihainy tsara anao dia manaraka hoe zay kosa tokoa le fanazavana izy isan'ny olona manana ambition tsara le fananana ambition isan'ny gasy tanora manana an'izany izy fa ny olana dia eo amin'le fanatanterahana satria tsy miaina n'lay tena atao hoe réalité izy ao anatin'lay fiarahamonina misy atsika raha tsoroko zany izy de hoe hoariko amina camion anankiray izy saingy zao ny motera hitondrana an'io camion io pédale any hoe le eritreritra ngeza loatra de tsy mifanahtsahana amin'ilay tanjaka anatanterahana azy le izy de zay foana no tsy napety ny fitantanana zany atao hoe andro rajoelona zany ny firenena hatrany amin'ny fitondrana tetezamita ary ny anankiray faharoa de ity mora loatra ny mampiova hevitra azy tsy manana personnalité zany izy tsy ferme amina décision ianao ke nampiavaka an'izany atao hoe Marc Ravalomanana an'izany raha ohatra ka izy miditra ato amin'ity studio ty ka nanteny aminao izy ataovy ohatra zao ty ataovy mangamanga ny jireto ka tonga izy avy any maitsomaitso ny jiritany eo de efa kopy anao zay hoe avereny mangamanga io tsy mandeha io raha tsy miverina mangamanga i jiro zay le homme d'état zay tsy misy any aminy fa raha tonga zao ataotsika hoe tonga ny rajoelona tokony mangamanga le jireto de nisy nandefa nanao orange de nisy niteny tamy ka lokonao nge président zay tokoa aleo orange nefa techniquement tsy faisable le izy ary tsy mety fa rehefa aveo iny jiro orange iny lasa flou le sary zay amizay hoe fananininy floko ianao nanaiky an'izy natao orange ako zay zany atao hoe andro rajoelona eo am'ilay ataotsika hoe lay personnalité an'le olona mihitsy zay zavatra zay nefa tsy hitanao raha tsy efa tena ny fampikasokasoka teo aminy ianao vo natsapa tsy kelikely hoe manana olana ty olo tia eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra sy ny fitazomana sy ny fijoroana amin'ny fanapa-kevitra zay raisina androany rapitso be izy zany afaka mieritreritra ny anao dingana roa makany aloha fa tsy menatra koa izy ny emitra dingana efatra any ariny hitatsika zany tao anatin'ny fitondrana-tetezamita irotsaka tsy irotsaka ndray tsy irotsaka any amy efa tapitra ny fanatsahana taratasy filatsako fidina tonga tamika ao ny taratasy filatsako fidiny zay ny atao hoe andro rajoelona fa vaovao mahakasika ny politika hatrany manoloana ny fitsipahan'ny loholona an'ireo volavolan-dalàna sasatsasany tao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny tanterahana dia nitondra fanazavana manoloana ny mpanao gazety ny filohan'ny antenimiran-doholona androany. Germain Menjanahary, Manora Andriamalala. Androm-panjakana mpanao lalàna ny Sena andraikitra izy ireo feno ny miaro ireo lalàna izay hita fa tsy mety eto amin'ny firenena tato ato anefa dia inina lotoy ity androm-panjakana ity no ny loko politika ankoatra ny volavolan-dalàna laharana fa ohatraohatra roa bara 24 dia notsipahany teo anivony antenimiran-dolona ihany koa ny volavolan-dalàna ohatraohatra ray bara 24 izay anenana ny isan'ny loholona. Zany tsy milaza hoe tsy manaja ny filoham-pirenena nareo tsy manaja an'izy fa nga zany ny fitondrana ny firenena zay ndrendray raha mahino adevitra nareo dia ohatrany hoe mivily le adevitra eo rehefa tsy mitovy amin'ny filoham-pirenena ny lalàna ny atao hoe matoa velany lalàna zany tsika hoe alefaso ratification io fa iny hoe fantatritsika azo fanjakana ray sy nireo aveo hoe nanandaro nareo dia io ny lalàna velona ino moa dia manao proposition de loi ianao satria lalàna kosa azo atao ovana lalàna ho azo atao ovana fa ny constitution tsy ovanao amin'ny ordonnance akory. Nanamafy ny filohan'ny antenimiran-doholona fa betsaka no tsy mazava ao anatin'ireo lalàna izay dinihana amin'izao fotoana izao. Tena zatra manahirana anatin'le lalàna dia mifangaro voraka zay malo zao dia niaraka tamin'ilay izy ny resaka ino ty ordre national hitanareo an'izany fa sarotra ny fampandiniana an'ilay izy malo dia niaraka amin'iny ny resaka patrimoine routier zay tsisy ifandraisany mihitsy fa ara-dalàna satria ny HCC milaza hoe azo atao regroupé io natao tsirairay
dia ireo groupen'ny fanjakana zany le izy a fa zay zany dia isaky miteny ny sénateur hoe sahirana izay le PL3 zay misy momba ny lalana fer sisisa dia misy momba ny cinéma nefa mba nisy an'le anankiray ihany tarihana ninany tsy nampiarahana adevitra zany tsy mitena tsy ara-dalàna tsy hany adevitra raha mijery ny considérant numéro 12 a dia tena mazay tokoa le izy manara-dalàna mihitsy natao gouvernement fa manasarotra zany le izy a na misy azonao ekena ary zany ato a tonga n'le ohatra le député sénateur anankiray teo hoe rahafa hoaninao le nofotrondro izy ka tratra n'le taolany ianao dia tonga dia alohanao miaraka amin'le nofony. Faraikitra indray ny fitokoana ny mpiasan'ny kromata eny Ampefiloha androany fitakinany tambo-karaman'izy ireo izay tsy voalohany fanjakana nanomboka tamin'ny volana Desambra ka hatramin'ny izao no antony izany fitokonana izany. Noro fitiavana sy toky Ramarolano mitatitra ny vaovao. Ny tsy fahazony ankizy manohy ny fianarana, ny tsy fahaloavana ny hofatrano ara-dalàna, ny tsy fihodinan'ny orinasa kromita malagasy any Breville eto Antananarivo, ireo ny santionana ny vokatry ny tsy famalian'ny fanjakana ny fangatahana mpiasa eo anivon'ny orinasa kromita malagasy. Matetika mantsy lehibe reo rehefa mivoratra andreny dia matetika zareo zany a tsy manaiky manao PV dia atao anatin'izay fanatohana zay tokoa ara dia niteny mihitsy ministra fa hifanarana fa hoatsangana le cellule de crise nefa tateo arina io indray mifandrira raha natao anatin'ilay izy fa laza fa tsy niteny indray ministra atao anatin'ny zavatra zay a dia eo ihany zany zay magaga matetika hoe resahana ty karama ty ozy nareo impiry moa io karama io nefa aram-panantenana reto mpiasa reto hoe amena ny karama nefa ny fampandrina drisa laingalainga fotsiny atao amin'le mpiasa. Nanapa-kevitra ny tsy asa intsony ny mpiasa aorian'ny androany raha toka tsy voavan'ny olana eo amin'izay tsy fandoavan'ny fanjakana ny karaman'izy ireo 3 volana izay sy ny fananganana faran'izay aingana ny cellule de crise. Raha tsika malala fa fantatrareo mpanao gazety fa nisy an'ilay perte 101 milliards d'ariary zany hoe nisy lavaka mangitsokitsoka zay tranga zay hita tamin'ny fitantanana teo aloha zany 101 milliards d'ariary zany nisy kaboraraka tamin'izany. Zay natonga miampesista ny mpiasa amin'izao fotoana izay satria ny mpiasa no manatanteraka ny asany amin'ny site misy mivovoka ary anisan'ny tsara marihana fa anisan'ny namokatra be dia be ny mpiasa zay navita 3 triplement de production nefa quadruple mihitsy ary raha tenenina nefa dia nahitana an'izany perte 101 milliards d'ariary zany. Fanohanana arabola avy amin'ireo mponina tany Breville no nahafandra eto mpiasan'ny kroma ireto niakatra teto Antananarivo. Milaza Andriamatoa Dezenay fa milaza fa hoe nametraka hoe tsy marina le resaka hoe fanampian'ny fiarahamonina mivoaka amin'ny resaka arabola tena marina fa zay sao dia mijoro vavolombelona fa fanampian'ny vahoaka sy ny commune sy ireo tompona andraikitra sy fikambanana rehetrarehetra tao amin'ny faritra Breville miaraka amin'ny fiangonana na menay zao fanampiana zao fa tongavana eto no tsy fampianay karama tsy fahazoanay karama 3 volana fa mandainga izy fa izy ny tena be politika fa tsy izay orinasa kromita mpiasan'ny kromita malagasy tompoko. Mitrandrakarena Kibontany tena anjara asan'ny mpiasan'ny kroma samy manana ny anjara ndraiky ny avy izy ireo. Efa mahery ny 500 ny mpiasan'ny kroma amin'izao ka ny 700 amin'izany dia miasa ny Breville avokoa raha toa ka eto andrenivohitra ny ambony. Vaovao eo amin'izay olana mahazo ny mpiasa malagasy izay hatrany dia mbola tsy nahitana vahaolana sy ny marimaritra iraisana hatramin'izao ireo mpiasa mitazona ireny dotifri eny vato ireny. Menjandro ny tady eo amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny Ravinala. Nanao ny fanadihadiana manodidina an'izay indrindra i Nomena Andriamana Misata sy Manora Andriamalala izay mitatitra ny vaovao. Fa nitsakitsahana ny zoma malagasy no andraisan'ireo mpiasan'ny Sofitron sy ny fanomezana ny fitantanana ny sampanamago eo anivon'ny Ravinala. Mitety ireo sampandraharaha-mpanjakana sy ireo andrim-panjakana izy ireo hitady ny fanohanana. Efa noraisin'ny teny anivon'ny antenimieram-pirenena ireto mpiasan'ny malagasy ireto androany dia niona tamin'ireo lolo tsy manaiky izy ny hanomezana ny vahin'ny fitantanana. Ndesana zany momba ndresaka raharaha Sofitron sy Ravinala zay androany Ravinala ny orinasa malagasy eny vato rehefa namidin'ireo mpitondra fanjakana teo aloha zany ny Ravinala namidiny amin'ny vazaha. Mpiasa 700 zay ny amin'ny Sofitransa eo 700 latsaka kely voakasika an'izay mahatratra 900 ny fianakaviana rehetra miaraka amin'izay. Mpiara-miasa mivatana amin'ny Sofitransa sy akolaka moa zany mahatratra any amin'ny 200 any hoany.
izay zany a no very asa zany a satria rehefa azony Ravinala aéroport ny possession-ny aéroport vaovao a dia sainy mandeha daholo ny orinasa malagasy fa zay orinasa miaraka aminy hatramin'ny 31 mars zao ny deadline fa hoe officiel amin'ny taratasy aty aminay zany ny andrasanay a dia tokana ihany a Sofitrans duty free shop Sofitrans mipetraka eny amin'ny aéroport vaovao. Anjaran'ny mpanohitra no mampatsiahy amin'ny mpitondra manoloana ny tsy mety izay ataony, tsy hitsahatra ny tsikerany tim raha mbola misy koa ny tsy mety atao ny mpitondra tahaka ny fampanantenana pôkaty izay atao amin'ny vahoaka malagasy. Tahak'izao ny fanehoan-kevitra manoloana an'izay ao anatin'ity fanadihadiana ity no anarahantsika izany eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Narodana tao anatin'ny iray mpimaso ny Kanjabeny Mahamasina. Dedaka loatra ny fitondrana mampanantena pôkaty toy ny sonibavambahoaka ny Madagasikara. Tsy misy mifanaraka amin'ny zavatra teneniny anefa ny fandehan'ny asa izay ireharehany. Ilaza miara-mahitatsy ny mandrava mora fa manarina sarotra. Mandrava Mahamasina izy io dia eto miandro raha vitany alohan'ny 4 volana Jona io. Fa rehefa tsy vitany io anao selfie indray koa za eny amin'izany. Efa nanavako tany aminay tany. Baralila mihitsy. Efa bolana dia vity ty kianja ty. Tapitra ny efa bolana anaovanay Saint Valentin zao zay vita eo. Efa bolana dia vity manainga Egypte. Na rainje aza le lalana tsy niakatra. Ny omaly any ny androany. Mbola tsy mandeha le asa. Dia inona nataony? Miazaka zana ndray no le kianja somary nitaterana tany, nitaterana fasika dia modina kakarina le tribune toy izany. Zanga ny tena hoe tsy mandeha ny asanareo. Fa ny tenenin'ny présidentareo dia hoe vita anatin'ny efa bolana io. Efa bolana amina 20 amby 100 andro fa tsy 20 amby 100 andro. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mandray anjara mivantana amin'ny karazana sehatra maro ahafahana mampandroso ny firenena ny antoko tiako Madagasikara. Andray anjara eo amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ihany koa ity antoko ity amin'ny alalan'ny famboleka-kazo tanterahana amin'ny sabotsy ho avy izao. Andindin'izay tanterany Germaine Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Raha ny antotanisa izay voaray farany dia mahatratra iray hektara ny fampitehan'ny ala ao anatin'ny taona. Raha toka 3 ala sy 2 ny filana arina fandrehitra fotsiny eto an-drenivohitra. Miazakazaka izay tsy izy ny fampitehan'ny ala eto Madagasikara noho ny dorotanety sy ny fikapana hazo. Andray an-tanana ny hoavin'ny tontolo iainana ny antoko tiako Madagasikara. Dia fotoana iray anehoantsika ny firaisan-kina sy ny fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny famboleka-kazo ho fiarovana ny tontolo iainana. Tsy manana fiara dia mandray linina makany Amboamalaza. Misy takelaka fanondrona eny amin'ny espace Krypton dia mitondra sakafo sy rano sahaza azy avy isika rehetra. Zanakazo eo amin'ny 10 eo no ambolena eny Amboamalaza. Ny fandaminana moa zany dia efa mirindra avokoa fa ny fahatongavantsika sisa no iandrasana. Ny zanakazo zany dia ny tanora team eto amin'ny 5e arrondissement ny karakara azy fa iarahantsika manatanteraka ny fambolena azy. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena namoaka naoty androany ny avy amin'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora makasika ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus. Araka ny tapaka nandritra ny filakevitry ny minisitra ny faha-efatra ny volana martsa teo ary navoaka androany tsy mahazo atao hatramin'ny fotoana tsy voafetra ny lalao ara-panatanjahantena rehetra mety mampivorivory olona. Ireo atleta malagasy ihany koa tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara. Misy kosa ny azo andeferana raha tsy maintsy atao ihany izany saingy andraisana fepetra entitra ho hiatrany ny fanambarana. Mipetraka avy hatrany moa ny fanontaniana atao ve ny lalao ihaonan'ny Barian'i Madagasikara sy Côte d'Ivoire. Ny kianjana tanterahana ny lalao raha teo tsy mbola nahazo navaliny avy amin'ny CAF na atao an'ny Barika Dimy Toamasina na atao any Vodivorona. Fahavavao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena any ivelany dia fatiantoka tanteraka
ny an'ny kompania mpitaterana anabakabaka vahiny lehibe iray Lufthansa vokatry ny fiparitahan'ny Covid-19 volana maromaro anefa no tsy hiasa ireo fiaramanidina ampolony ao anatin'izany kompania izany. Andindin'izay tateriny Ravo Razafy-Mahenina eo amin'ny rindran-tsariny Tahiriny Aina Ranariny. Die Lufthansa streicht wegen des neuartigen Coronavirus ihre Flüge von und fiaramanidina Airbus A380 efatra-ambifolo ana kompania mpitaterana Alemana iray ao Francfort sy Munich no tsy afaka mandeha misidina intsony hatramin'ny volana May ho avy izao vokatry ny fianaka ny aretina Covid-19 ny ankamaroan'ireo fiaramanidina ireo ihany koa izay mbola mandalo fitsiriana avokoa tsivona fa miaingo Francfort mankany Bangkok, Delhi, Hong Kong, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Pékin, San Francisco, Shanghai ary Singapour any sidina. Ankoatr'izay dia nena ihany koa ny isan'ireo mpandeha sy namandrika toerana. Mety hakatra trano izany rehefa tsy ahitana vahaolana ny ady atao amin'ny aretina Covid-19. Ireo fiaton'ireo moa dia miantraika amin'ny kompania Lufthansa rehetra, Australian Airlines, Brussels Airlines, Airwings ary Swiss International Airlines. Tsivina fa nalariko teo fiaramanidina 50 isa no hoe fa tsy afaka misidina intsony any kompania. Fiaramanidina manao fitaterana lavitra misy 520 ary fiaramanidina 530 isa manatanteraka sidina akaiky. Mpiasa maro ihany koa no very asa noho izany. Nanolo-kevitra azy ny tompony andraikitry ny kompania ho andreo mpiasa aka fialan-tsasatra na congé tsy andova karama. Anisan'ireo sidina nampiatona hatramin'ny fotoana tsy voafetra moa ny makany Chine, Iran sy Italia. Fa lafim-baovao hafa efa manomboka lany ireo kojakoja ho fisorohana ny aretina coronavirus eny anivy ny farmasia eto Andrenivohitra. Ny tapimbava sy ireo akora fanadiovana tanana lafo vidy sisa no mbola betsaka any amin'ireny farmasia ireny. Nisy ny fanadihadiana manodidina an'izay indrindra nataony Noro Fitiavana androany ao rahantsika eo amin'ny sary ny Tokra Marola. Nanomboka ny volana febroary no mankaty, tsy maraka intsony ny tapimbava sy ny akora fanadiovana tanana eny anivon'ny farmasia eto Andrenivohitra hiarovana amin'ny coronavirus. Saika tsy manana tahiry avokoa ireo fivarotam-panafodina an-taninay. Fa zay tsy mamia amboa tsony fa tsy ampamidy tsony. Manjary hoe tonga le aretina tsy samidintsika tsony eto an-tanàna. Fa paritsy fa misy grossiste fa misy arrivage fa miandra arrivage zahay. Fa taloha teo tamin'ny mois de février teo na stock be dia fa ramassiny chinois reny fa Chine daholo misy malaka 200 boîtes 300 boîtes lasa daholo tsisy tsony. Karazan'olona ny manakaja reny daholo aloha ny tena hoe hitana vitan'le izy fa misy koa nefa ny hoe tsy voatery zay fa rehefa matahotra an'le olona dia le olona efa voan'ny grippe koa matetika ny vitan'le izy. Masque chirurgical natokana ho an'ny personnel médical zany hoe ny dokotera, ny infirmière, ny mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra mba tsy pitian'ny ny rora na ny bakteria ny aminazy zany makany amin'ny marary. Ny masque FFP2 na ny FFP3 indray dikan'izany FFP zany pièce faciale de filtration zay dikan'le FFP zany hoe masque fiarovana ihany koa fa tena miaro kokoa ny amin'ny virus satria virus kely kokoa ny habean'ny virus noho ny bakteria. Dia ny FFP2 sy ny FFP3 no recommandation an'ny OMS ampiasaina manoloana ny coronavirus. Maro amin'ny vahoaka malagasy no efa miaro tena sahady ho fiadiana amin'ny coronavirus amin'ny alalan'ny fividianana ny tapimbava sy ny akora fanadiovana tanana. Tao amin'ny farmasia iray ny Antaninarenina efa mahery ny 20 ireo olona tonga mividy ny tapimbava ao anatin'ny iray andro. Miomana aloha samy miomana ohatran'ny olona rehetra. Antony mba tsy hifindraly izy aty mifatahorana avy eo moa tsisy ihany fa rehefa tonga miteny izy afaka anao ahoana fahasalamana fotsiny aloha zany aloha ny heverina aloha zany zay tsy maintsy tanjona. Misy ihany koa anefa ireo tsy mbola nividy ny tapimbava noho tsy fahatakarana ny vidiny. Niakatra avy roeny izay vidiny izay raha oharina tamin'ny teo aloha vokatry ny coronavirus. Manomboka 500 ariary hatramin'ny 7,000 ariary izany amin'izao. Efa miomana izay amin'ilay coronavirus amin'izao satria ilay aretina mandoza mampatahotra. Efa mba miomana izany ohatra hoe fadiovana. Takizany. Tsy maintsy asiana ihany ny fiomanana aloha satria tsy maintsy mailo ianao zany amin'ilay izy. Mbola tsy mividy azy zao fa mbola miandry kely aloha satria mbola hainao ihany fa fiainana sarotra. Hatreto mbola tsy nahitana trangana coronavirus eto Madagasikara.
firenena maro eto Afrika kosa no efa ahitana izany toy ny any Senegal, Egypte, Algérie, Togo, Afrika Atsimo. Iresaka vaovao hafa mitsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, anisany noresahan'ny député fidèle Razarapiera ihany koa ny mahakasika ny fanotofana an'Ambotrimanjaka tamin'ny farany herinandro teo iny. Leo rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy fivelomana fotsiny ny tanimbary amin'ny soatoavina malagasy fa tandindo ny fiainana iray manontolo mihitsy satria mirakitra ny kolontsaina, ny firaisankina ny mpianakavy ary ny herim-po nananan'ny malagasy fahiny. Manana ny soatoavina mifehy azy io lemaka Ambotrimanjaka, Ambodrapeto sy ny faritra Anteroka io izay tadiavy ny mpitondra ho totofana. Mamay be Ambotrimanjaka nga. Tena anariko le ministre. Tena anariko le ministre anankiray voatoka hoe Orangatia. Ianaranao tsy metomboka amin'ny andrivo. Fa metomboka amin'ny zetra. Be sasy. Aza maka olitra ina nify amin'ny Ambotrimanjaka io. Miandry ary ny kisaka moramora. Ka ianao zasy iny aninonao. Manahirana io. Samy manana ny soatoaviny fatra rehetra eto Madagasikara. Ranjoanina ny tany dia ajaina ny fombany. Ka rehefa tsy hanao an'izay izy, ho azony raha ireo. Ilaza miara mahita tsika. Ny mandrava mora fa manarina sarotra. Nambara nisy olom-bavam-bahoaka ny Madagasikara vao fito taom-batondrazaka fa tsy ahasony malagasy velively ny fanotofana ny tanimbary anaovana ilay tanamasoandro fa mainka oloza mitatao ho an'ny firenena iray manontolo aza ary tompona andraikitra voalohany amin'izany tsy afa-miala ny filohan-kehitriny. Vaovao voaray omaly avy any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Manomboka izao dia tsy maintsy manao kravaty sy fitafy mihaja ireo mpiasa jiaby eo anivon'ny faritra Vatovavy Fitovinany dans le cadre des soins de la présentation extérieure. Io no antony nambarany governoran'ity faritra ity tokony hanaovana an'izany satria nga governora mihitsy no nanomeny baiko araka ity naoty ity. Nahagaga ny rehetra izao fanapahan-kevitra izao. Manana fahefana hanao izao baiko izao ary ve ny governora paritra. Valafim-baovao hafa kosa araka ny didim-panjakana laharana 720 tsipika 120 sy 500 tsipika 320 sy 200 dia voarara ny fifohana sigara amin'ireo toerana izay misy ny sarambabem-bahoaka nanomboka tamin'ny fahatelo ny volana Oktobra 2020 sy 200. Mbola manan-kery ve izany lalàna izany hatramin'izao? Fanadihadiana nataony nomena Andriamana Misata sy Manora Andriamalala. 500 ariary io ny sazy ho an'ireo tratra mifokasikary ny masom-bahoaka. Tsy hita intsony ny fampiarana io lalàna io ankehitriny. Tsy misy toerana natokana ho an'ireo mpifokasikary intsony na ny amin'ireo toerana fisakafoanana na taxi be na ny amin'ireo toeram-pianarana. Sary adino aza ny fisian'io lalàna io izay efa miantreraka ny firenena maro any ivelany. Amin'izao loatra ny orona mifokasikary aloha nefa na misy ilay fandrarano raha tsy dia mivako loha ilay olona. Orona hoe fitenenana za vao mainka ataon'ilay olona sasany misy misaina ihany misy tsy misaina mihitsy. Izany hoe ilay toe-tsaina izany tokony io. Fitondram-panjakana aloha ohatran'ny mbola tsy hitako aloha ilay hoe mandray andraikitra raha ohatra ny amiko. Ny olona fa samy mifoka dia sarotra be no mifehy azy. Dia fanjakana koa aloha tsy araka ny fanjakana raha io nanjena hoe mifokasikary no nanjena eraky ny ihany dia tsy ara mihitsy dia tsy maintsy mifoka ny olona tia kalamanjana ohatr' izao. Amin'ny voalohany fotsiny misy suivi. Ohatra ny hoe mamoaka lalàna androandro dia afaka iray vola iny dia hitanao ihany fa mandeha ho azy fotsiny eo. Tena zao passage clôture iny natao dia manaraka hatramin'izao aloha. Afaka telo volanao dia zero tsara bordel be indray. Eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena dia namoaka didy ny fanjakana Afgana ny mba hamoaka gadra Taliban anarivony
raha toka mahita fienany amin'ny herisetra atao amin'ny zaza sy ny vehivavy any antoerana. Ravora Zafimahenina sy Tahiriniana Ranarinirin. Mantinina 10,000 isany kadra omena fahafana ho ny fanambarany ny filoha Afghanina Ashraf Ghani androany raha mahita vokatra tsara amin'ny karazana herisetra misy ao Afghanistan. Tsy ivona mofa ny amin'ireo tanàna kely izay lasa fitopindreo Taliban no miatra ny herisetra mianjady amin'ireo Afghanina. Manomboka ny sabotsy izao no miatra avy hatrany ny didy ho ny mpitondra teny ny governemanta avoaka tsy kelikely mifonjy izy ireo raha ny fantatra 10,000 isa no mena fahafana ny sabotsy. Marina fa lisitra tany amin'ireo Taliban no arahin'ny fanjakana Afghanina ka avoaka ny fonja. Ny 9 febroary teo no nisy ny fifanarahana natao tany Doha teo amin'ny États-Unis sy ireo Taliban izay tsy nisy niaviny Kaboul ho takalon'ireo gadra Taliban famoahana sivila 10,000 isa sy miaramila Afghanina no ny fanarahana. Omaly moa nanaiky Washington ny anala tanteraka ny miaramila no Afghanistan 5 tokony manaraka ny fifanarahana kosa ireo mpikomy. Araka izany hienatra amin'ny 920 ny miaramila Amerikanina hiala ny antoerana hatramin'ny volana Jolay ho avy izao raha mahatratra 3 Israela isa izany amin'izao fotoana izao. Tapitra ny vaovaontsika tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray. Samy tsara tomokray sy